Fanazavana ny fandaranasa ny kandida ny rado rafalimanana larana faraiky amby folo izay mifantoka eo amin'ny lafy ny fanovana ino nambarany ho an'ny vahoaka ny Tomasina raha nanao fitsidiana savaranonando teto antoerana ny tenany. Androany zay dia hitondra ny atao hoe fanovana. Gagagamba nareo tsy mahita t-shirt mihitsy satria rehefa niala tany Dubai dia teny aho hoe tsy maintsy mamerina ny asiny atao hoe fanahy maha-olona eto Madagasikara ary hitondra ny famorenakasa foronina daholo zay asa rehetrarehetra mena asa ny tanora satria ny zavatra tena tanjona dia ny fanovana. Ary zay fanovana zay dia manomboka izao tsika dia efa manova azy amin'izao fanaovana propagande zao dia nitazaina mihitsy ny tanora tsika rehetrarehetra hoe tsy mividy olona fa tena fitiavana ny fidianana olona.